Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny Salamo 130, andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 130, andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miobio an Jehovah ianareo olo marina, fa mendrika ataon'ny olo mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, mihira firam-baovao azy. Mitendre tsara ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enka amin'ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofona ny vava no nanaovana ny amarony rehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay nan-danitro, Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra nahary anay ianao, ary raha nahary anay ianao dia nataonao hitovy endrika aminao izahay. Ary izany indrindra no mahatonga anay ho tafavory eto amin'ity tempolinao masina ity, amin'izao alahady maraina izao, hideranao, ankalazanao, hanome voninahitra ny anaranao, satria tsara ianao, mpanao ny tsara, Andriamanitra marina ianao, ary Andriamanitra masina. Ary raha miasa ianao Tompo dia tsy misy mahasakana. Noho ny fiasan'ny fiainanao masina dia tahaka izao ny fiainanay. Ianao no natoy izao anay, ary tsy mitsahatra izay fa manompo anao amin'ny fonay, amin'ny fanahinay. Ry Tompo Andriamanitra eo, manatona anao izay ankehitriny, mitondra ny fiderana, mitondra ny fankalazana anao, satria mendrika anao loatra izany. Koa raiso Tompo,
izao fanompom-pivavahana izao ho antra-kasitrahana eo anatrehanao, ka izay mangetaentanao, izay mitady anao fatratra dia tena hitanao tokoa. Izay marary dia hositranonao, satria efa nitontra ny rofinay, efa nitontra ny aretinay teo ambonin'ny hazo fijaliana ianao. Koa maniry indrindra izay Tompo, ny anatrehanao izao fanompom-pivavahana izao, mba nisitrakao no tanteraka eto amin'ity toerana ity. Esory izay rehetra tsy avy aminao, esory izay rehetra manelingelina anay, tsy mampifantoka anay. Faok'izay Tompo, tena hita ny famirapiratany voninahitra tanteraka tokoa. Tanterao eto ny amin'ny teninao, dia ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Dia izay rehetra ataona eto Tompo, dia ho voninahitrao ny teninao izay horenesinay, dia hitondra hery, hitondra fanavaozana, hitondra aim-baovao ho anay indray. Entinay mijoro fahavolombelonao eo anivon'izao tontolo izao izay nametrahanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay, no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga eo amin'ny famakiana ny soratra masina. Ka mialohan'ny hitsanganan'ny vavaka sy hamaky izany teny izany, dia ny hira fahaenina sy roanjato andiny voalohany sy faharoa no ataontsika. Araka hitantsika ao amin'ny Isaia mpaminany toko faharoa amby efapolo andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Isaia mpaminany toko faharoa amby efapolo andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny filazantsara araka ny Lioka toko fahaefatra andimy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny ary ny farantsika ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andimy fahaenina amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Petera faharoa toko voalohany enina amby folo ka hatramin'ny roapolo. Zany dia vavaka antsika angatiny fananatra. Andriamanitra tenany anio araka ny soratra masina izay hovakinay sy hotoriana amin'ny indrindra rivotra. Maro ny fahateny nambaranao taminay Andriamanitra. Vafito tamin'ireny moa ny tandremanay sy nankatoavanay ry Tompo. Anio dia mbola mametra fo amin'ny anao Andriamanitra. Ka dia miteny anao Tompo amin'ny lalany mpanomponao anio. Manokatra ny vavahady-tsaina rehetra, halalany ny harena ny tenin'Andriamanitra. Tonga an'ireo resy lahatra
aizanay hainay tsy teny aizanay andeha araka nisy ny fonao ny fitondratena manontolo tompo ary atomanay ko resy lahatra tompo fa ny tenao ny manovany fiainanay manontolo tenao no anzavany saina indrindra apitrombo amin'ny pomponao tsay tompo ny tenao iny indray no ny sabatra reo lela tompo manindrona manaritsatoka manitsy sy manamboatra anay tompo fa ny mivela eto amity miteny tompo ary ny fombanao fa amin'ny anaran'i Jesosy indro ny mpanompoko izay tantanako ilay voafidiko sady isitraky ny foko napetrako tao amin'ny fanaiko amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy tsy antsoantso izy na hananatra ny feony na hanao izay handrenesan'ny feony eny an-dalana tsy ho tapahiny ny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lahinjiro manentona amoaka izay tena rariny tokoa izy tsy ho reraka nao kivy izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalàny amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahiny nakany Galilia dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra dia tonga tao a Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana mamaky teny dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany ary noho namelatra ny boky izy dia hita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy tsy fampahiratana amin'ny jamba anafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah ary rehefa naoro ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no ny tenin'ny fahasoavana nalaoko ny vavany ka hoy izy zanako Josefa va ity amen. Amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy nanaraka izay anganongano ny foron'ny afetsen'ny saina izahay raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako ary renay io feo avy tany an-danitra io raha niara-nipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay ary manana ny teny faminaniana atao maforona koa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara fa toy ny jiro mahazatra ao amin'ny fitoerana maizimaizina mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka mamponareo ny fitarik'andro fa fantatrareo voalohany indrindra fa mifamohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy azy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsangatsika anao ny raha manaraka mialohan'ny toriteny.
isika riavana vao mipetraka itenen'Andriamanitra fanahinao masina dia lolalana ompony tsirairay vakivakio ny fonay'Andriamanitra ho babo ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Petraka isika ho aminareo ny riavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika mba ilazao na manao akaikinao hoe ho aminao ny fiadanana hoe taovy an'izany izy. Eny ariavana fifaliana ho ary avana ny mitondra ny tenin'Andriamanitra ho atsika amin'ity anio ty. Inona ny loha hevitry ny fiangonana? Miasa teny mafy hoe tsika menakavy miasa amin'ny ataovy mafimafina zany hoe miasa amin'ny fanahy ny tompo. Dia anday ity Isaia 42:7 no anakaratsika ny afatra Andriamanitra. Ny Isaia 42:7 ny 1 ka hatramin'ny 4 dia tahak'izao ny fomba makitsika azy. Vakitsika indray mandeha zany ilay tenin'Andriamanitra. Ianareo tokopira mainty milaly miaraka amin'ny mpiandry sy ny dekona raha ianareo ny mamaky ny 1 ka hatramin'ny 2 ary sika fiangonana rehetra kosa ivelan'ny zareo reo zany no mamaky ny 3 sy ny 4 dia samy miezakezaka tsara hoe ny feonay dia tsy ho resy ny sasany ataovy mafy tsara amin'ny anaran'ny tompo ary no makitsika azy. Amen. Boky ny Isaia riavana no manoloana antsika. Andeha hitarika antsika mianakavy ahafantatra fa ny boky ny Isaia mpaminany riavana malala dia heverin'ny mpandinika fa ity dia boky mpaminany mazava loatra zany. Fa ny tantara zay voarakitra ato amin'ity boky ity dia misy quadry 3 lehibe. Misy quadry firy ary miankina amin'ny vanim-potoana sy ny zava-misy no anasokajian'ny mpanoratra azy. Dia izao misy ny vanim-potoana talohan'ny fahababony zanak'Israely. Zany hoe vanim-potoana zay nahamafiatoka ny zanak'Israely nanompondrao Andriamanitra hafa ary nahatonga n'Andriamanitra mihitsy aza ho kivy teo anatreny zanak'Israely. Nahafeno eloka sy fahotana teo amin'ny zanak'Israely. Zany vanim-potoana zany. Lay antsoina hoe Isaia voalohany zany. Manomboka any amin'ny toko voalohany io ka hatreo amin'ny toko 7:30. Raha vao mamaky io toko io zany tsika dia ahitantsika ny fiodinany zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Ireo karazan-tsampy samihafa, ny fahotana samihafa ka niatsony ny mpanao na ny mpaminany azy ireo iverina amin'Andriamanitra. Raha mamaky ny Isaia zao tsika any amin'ny toko voalohany, toko 2 dia fampiariariana ny fahotana zanak'Israely. Feno aretina hatrany atapondoka hatrany apalady. Ary dia tarian'Andriamanitra ny vahoaka n'Israely hibebaka amin'Andriamanitra ka lazainy hoe misasay ianareo, mibeba ianareo, esoritsy hoe eo amin'ny lohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mianara anao ny tsara. Fa rehefa miditra amin'ny Isaia 2 tsika manomboka eo amin'ny toko 7:30 ka hatramin'ny toko 7 azafady ka hatrany amin'ny toko 5:70 azafady dia eo Andriamanitra dia mampiariary ny tantarany zanak'Israely zay any ampahababony. Manomboka eo amin'ny toko 7 zany ka hatrany amin'ny toko 5:70 dia zany ny zavatra hitantsika. Fampiariariana ny fiainany zanak'Israely, babo, resy, kivy, tsy manana ny tenaina intsony. Satria nahoana? Any ampahababony ianao. Ny Andriamanitry ny Babiloniana no manjaka. Ary tsy manana ny tenaina intsony. Ary zao ny tena problema riavako ao anatin'io toko io. Zao ny tena problema. Lay zanak'Israely nanana ny Jehova ho Andriamanina dia
misy fisainana sahady tonga atao amin'ny zanak'Israely hoe tsy Jehova itsony no Andriamanitra fa ny Andriamanitra ny Babilôniana. Zany ny tena olana. Latsaka ao anatin'ny fahakiviana tanteraka ny zanak'Israely. Latsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana tanteraka ny zanak'Israely. Fa hoe raha mbola misy ve ianao Jehova, raha mbola hao ve ianao Jehova, nahoana ny Andriamanitra ny Babilôniana no mandrisy ianao. Zany ny ikika ny zanak'Israely. Fa zao ry havana, Isaia 4 manomboka eo amin'ny toko 7 ka hatramin'ny toko 5 dia miantsoantso Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa izany Jehova, tsy misy maharombaka izay ampelantanako. Ho avy aho hamerina anareo indray, mamelona ny fampanantenana ao amin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Ary ity boky ity dia antson'ny mpandinika hoe boky ny fampiononana sy boky ny fampanantenana. Hanorina indray ilay fanjakana atao rava, hametraka indray ny fiandrianana atao tsy misy, ary hamerina ny hajam-boninahitry ny firenena izay ny ravan'ny fahavalony. Dia zany ry havana, hoafatra tiako amitaina amintsika amin'ity ity dia ny Isaia 4 ny toko 2:7 zany, izay perikopatsika dia fameloman'Andriamanitra indray, ny fanantenana, ny fampiononana ao anatitsika nanatsika hery hiatrehantsika ny adidy amanandraikitra sy ny mahampanompon'Andriamanitra atsika ka hamerenan'Andriamanitra ny vahoakany ao amin'ny fiandrianany sy ny haja izay tokony ho azy. Misy voambolana eo ry havana hitarihako anareo. Ny 1:1, ndao momba irantsika mamaky ny 1:1. Indro ny mpanompoko zay tantanako dia ilay voafidiko sady ankasitrahako, napetrako ao amin'ny fanahiko. Toy izy amoaka fitsipika ho anjentilisa. Afatra lehibe tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ry havana androany dia zao tenin'Andriamanitra zao ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Mba teneno le namanao akaikinao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Mpanompon'Andriamanitra ianao. Ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia atolotra Andriamanitra. Andriamanitra no manolotra anao, Andriamanitra no manome fahefana anao, Andriamanitra no mampafantatra anao amin'ny hafa fa manana ny mahizy azy ianao. Zareo tsara le voambolana, le teny hoe indro ny mpanompoko, atolotra Andriamanitra ianao. Ofisializen'Andriamanitra ny fisihinao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tany misy ianao. Ary zany no teolojia na lay firenkevitra matanjaka indrindra atao amin'ny Isaia 4 dia hoe ny mpanompony Jehova, ny mpanompon'Andriamanitra, atolotra Andriamanitra, ampahafantaran'Andriamanitra eo anatrehan'ny jentilisa, eo anatrehan'ny firenena, eo anatrehan'ny fiarahamonina izay misy azy hoe indro ny mpanompoko. Raha mba ianao moa ry havana no tenenan'ny tompo an'izany hoe indro ny mpanompoko. Tianao ve zany? Tianao ve hoe indro ny mpanompoko? Dia Andriamanitra miteny anao zany. Fa ianao zany, isika izay mpanompon'Andriamanitra, atolotra Andriamanitra, homen'Andriamanitra ny fahefany. Fa zao koa ny voalazany eto hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tantanan'Andriamanitra. Olona manao ahoana ny tantanana ry havana? Olona mahery ve? Olona malemy, tsy afaka mitsangana, tsy afaka mandeha, na koa hoe manana faharefona, dia tantanana izy. Ny zaza ihany koa dia tantanana. Fa ianao, ny mpanompon'Andriamanitra dia mila mahatsiaro tena fa tsy tanteraka. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mila mahatsiaro tena fa tsy mahatantana ny tenany izy, tsy mahatondra ny tenany izy, fa mila ny fitantanan'Andriamanitra, mila ny fiahin'Andriamanitra, mila ny fandraisan'Andriamanitra hatanana. Zany ny mpanompon'Andriamanitra zany. Ary zay le mpanompo hiasany ny fanahin'Andriamanitra. Dia zany no mahatonga ilay soratra masina manomboka eto hoe ilay voafidiko tsy manana hadidy hifidy tena ny mpanompon'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mifidy azy. Tsisy ny fidy ho kristianina zany, fa Andriamanitra no rahatonga anao kristianina. Tsisy ny fidy ho tonga dekona zany, dia za tena anao dekona, fa matoa anao zay ny fidy tena, dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny hatonga anao, fa safidin'Andriamanitra zany. Tsisy ny fidy ho mpiandry, fa safidin'Andriamanitra zany. Tsy nisy ny fidy ho pastera, fa safidin'Andriamanitra zany. Tsy nisy ny fidy ho tonga zanak'Andriamanitra, fa safidin'Andriamanitra zany. Dia hoy Jesoa, tsy anareo no nifidy aho, fa izaho no nifidy anareo. Dia toy izy,
nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatra reo ary nytenin' jesosy zany tsy safiditsika ry havako fa safidin'andriamanitra kenao ve zany maro ny vaoka izay mandehndehny amin'ny arabeny amin'izao fotoana izao fa safidin'andriamanitra ny nahatonga anao teto programan'andriamanitra ny nahatonga anao mba ahazo ny famonjena ao anatin'ny lasitry ny famonjenany mpanompon'andriamanitra iany iasan'ny fanan'andriamanitra ary zany mpanompon'andriamanitra zany dia ampitoeriko ao amin'ny fanahiko manana ny fanahin'andriamanitra afaka miasa araka ny fanahin'andriamanitra ary tsy izy tsony no mitondra ny tenany fa andriamanitra no mitondra azy araka ny sitrapon'andriamanitra zany ry havana no mahatonga ny mpiandry miasa fa andriamanitra no mifidy azy andriamanitra no nametraka ny fanahiny ao aminy andriamanitra no nahatonga azy ho tonga amin'izany setra zany ka miasa amin'ny alalana izy ary sika rehetra ihany koa manana zara fanompony tahaka n'izany ny atoko-pira mahita milaly izay nomen'andriamanitra ny fanahiny mba hitory ny anaran'andriamanitra amin'ny ankonany amin'ny mpiara-miangona aminy amin'ny fiarahamonina ary amin'izao tontolo izao mihitsy azy dia sahy ny mpanompon'andriamanitra hitory ny filazantsara na amin'iza na amin'izy satria misy heriny fanahy miasa ao aminy ary raha manana zany heriny fanan'andriamanitra zany ianao dia sahy mitory ny filazantsara fa ny zavatra faharoa ry havana izay mpitaiko aminao ho asany fanahy masina amin'ny mpanompony dia zareo manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra fa ny mpanompon'andriamanitra dia manana ny fanetretenany mitoetra eo ambanin'ny fahefan'andriamanitra dia zareo tsara fa miandra ny sitrapon'andriamanitra hatrany izy hoy ny voalaza eo amin'ny soratra masina hoe andininy faharoa dia efa manomboka tsy antsoantso izy nanandratra ny feony izy ny andininy fahatelo tsy ho tapahany volotara torotoro na ho vonoiny lanjiro manetroka ny andininy fahaefatra tsy ho reraka izy na ho kivy miandra ny sitrapon'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra ianao zany ry havana mahaiza miandra ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary mahaiza miandrandra ny sitrapon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba tsy hatonga atsika ho tratra ny andro ankehitriny fa amin'izao fotoana izao ry havana dia malaza be mihitsy ny atao hoe évangile de prospérité na le fampanantenahana ny olona raha tonga ty ianao dia lasa ohatra zao zany daholo zao ny hitatsika lasa publicité ny fivavahana fa mandrasa ny sitrapon'andriamanitra avako volonao efa mitaly tsara io aza ndevahana any amin'ny vahony voloko tsony efa mitaly tsara inao miandrasa ny sitrapon'andriamanitra ary apetrao amin'andriamanitra ny fiainanao araka ny sitrapon'andriamanitra fa izy ihany no mahatanteraka ny sitrapony ary zany indrindra ny hevitry ny Isaia faharoa ny zanak'Israely kivy ny zanak'Israely babo ny zanak'Israely tsy miandrandra intsony ny famonjena fa velomin'andriamanitra indray ny famonjena hoe mandrasa fa ho avy aho handray ianareo indray ho any amiko ary rehefa tonga ao amin'izany sitrapon'andriamanitra zany isika dia mahafantatra izay tokony heverana atsika eto ry havana dia hitarika ny saintsika mandrakariva atsiaro an'izao zavatra izao fa andriamanitra tiatsika ary manana ny programa mpamonjena ao atsika izy saingy izao ny tsarovy mila manana ny fanan'andriamanitra isika rehefa ao anatintsika ny fanan'andriamanitra dia io no mitondra atsika hafantatra ny sitrapony isanandro alala ny zavatra rehetra izay tokony ho ataontsika eo amin'ny fiarahamonina sy ny andavanandro mpiainantsika ry vahoaka an'andriamanitra fantatrao ve ny valeranao eo anatrehan'ny tompo fa mpanompony ianao mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko ny tompo mangataka anareo amaly an'izao fanontaniako izao mahay lakana daholo ve nareo mahay lakana aiza ny lakana no mipetraka eny ambony rano tsy zay raha loaka le lakana dia maninona idiran'ny rano aloha idiran'ny rano tsy kelikely izy dia avy eo maninona miletika amin'izay fa ny lakana tsy misy loaka eo ambony rano izy miakatra ny rano miakatra izy eo ambony rano sa tsy zay ary raha midina ny rano eo izy
fa ny fiainanao dia tahaka n'izany ry mpanompon'andriamanitra. Miakatra ho aiza ny fiainana? Inona ny zavatra mety iseho? Inona ny olana indesan'ny fiainana anao na hitondran'ny fiainana anao? Fa raha miakatra io, maninona koa ianao? Fa aizany misy anao? Eo amboniny. Fa raha midiny io, aizany misy anao? Eo amboniny. Ianao zany. Tsy avelan'Andriamanitra ho rendrika ianao. Fa ny angatahako, aza lavahana le lakana. Aza lavahana ny lakana. Ny faharoa dia ity, fiainana. Mampamoy fo zao fiainana zao. Fiainana zay anevatevan'ny olona tsika manara-dian'Andriamanitra zao fiainana zao. Ka toa tsisy ehotsika ho mpanompon'Andriamanitra intsony, fa mivavaka lahady mangalatra koa latsinainy. Feno ny fiangonana mivavaka fa tsisy fijoroana vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina. Satria matahotra ianao, tsy mahatoky ny valeranao ianao. Mangataka dekona anankiray na mpiandry anankiray mba hitondra vola 50,000 dia mitsangana eo anao sketsa tsika. Tondrasa vola 50,000 aza matahotra dia mankanesy eo aloha. Ho hitan'ny olona rehetra. Mpiandra dekona ela be. Malakilaky. Ao mahity milaly mitondrasa 50,000 dia mankanesy aro mahity milaly rehefa tsy andeha ny dekona. Miakara atao vitan'ny olona tsara anao. Na ny any ambony aza mahita anao. Dia hofahofay ny vola 50,000 iny ho hitan'ny olona. Mahita daholo tsika. Iza ny tian'iny atsangano ny tanana dia omena azy. Tianareo ve iny? Aforiporeto ny vola iny. Dia asany rato ndray. Iza ny tian'iny? Atsangano tsara ny tanana zay mbola tian'iny. Alatsao eo amin'ny tany eo ndray iny. Iza ny tian'iny? Arariko ary amin'ny fanaripako ary iny, iza ny akan'iny? Ry kristianina, tahaka an'izany ny valeranao. Tsy miova ny sandanao, na hitsakitsahany ianao, na aforiporitry ny fiainany ianao, na harina any amin'ny fanaripako ianao, fa ny valeranao eo anatrehan'Andriamanitra. Anao foana zany, mpanompon'Andriamanitra. Dia teneno le mpanompon'Andriamanitra eo akaikinao eo, tsy miova ny valeranao hoe eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova ny valeratsika ry havana. Tsy miova ny sandatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mba teneno koa le vadinao. Le vadinao eo akaikinao, raha misy vady tsika eo akaikeo dia hoe vadiko, tsy miova ny valeranao hoe. Azonareo ny tiako lazana an'izany a? Mpanompon'Andriamanitra tsara tsika. Nofidian'Andriamanitra isika. Mpanompona ametrahany fanahiny isika. Manana ny valeur zay ametrahan'Andriamanitra. Misy sandany ny fiainantsika ry havana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy miova ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa manana ny fanahiny ianao. Ampitoeriny ho mahatoky mandrakariva ianao. Ary zay ilay ilazako hoe indray isika miova eo anivon'ny fiarahamonina. Fandroantsika tsara, rapitsika hafahafa. Fandesika tena hiavana amin'Andriamanitra. Ka tena ho mpanompon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra no mitondra tsika. Ary tsy miova isika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tena mpanompony isika. Ry mainty milaly eo. Todika aminareo ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ihany koa. Hitory ny anaranao. Ataovy hoe le hira fanevana, azafady ny teny fanevanareo, leo amin'ny Salamo 22:22. Tsangana mafy anareo dia mba miteny an'izany. Ataovy mafy tsara. Tena marina ve zany? Sotra anareo. Mahazo toerana ary ianareo. Fa io mitory io any ka tsy mora. Tsy mora ne zany. Ary ty rahalahy eto ty ane ka tsy le eritreretintsika hoe rahalahy eritreretinao hoe tsara. Fa fahavalo ane io. Iza nareo nefa namaky an'le boky hoe ny rahalahiko no tadiaviko? Tsisy. Mbola tsisy namaky an'izay boky zay nareo a? Mba tadiavo zay fa misy an'izay boky zay. Fa le rahalahy eo io ane ka
hainareo ve zany temiko zany ino zany hainareo izy tsy mora ny mitory ny filazantsara amin'ny rahalanao voalohany ny rahalanao dia lay fahavalonao lay tsy mino any kristy lay mandany kristy ilay lay manao tsinotsinona ny finoanao io lay rahalanao io lay horesenao lahatra sino an'andriamanitra fa ny rahalanao faharoa koa dia ireo zay fantatrao fa miodina ao anatin'ny fiangonana fa ianao dia manana anjara amin'izany itory amin'ny olona zay mandany kristy amin'ny olona zay mikivondoa amin'ny olona zay manaratsy ny finoanao amin'ny olona zay manozona anao mihitsy azy fa izany no itorianao ry mainty milaly andeha isika tsy ny mainty milaly ihany fa isika rehetra mihitsy ny itory ny filazantsara amin'ny rahalahtsika hanaiky ny filazantsara ny Jesosy Kristy mba tsy ho maro fotsiny ihany ka ho tahaka ny rebikondry ny fivavahana ka tonga samy marina rehefa lady fa iainana ny filazantsara n'Andriamanitra iainana ny filazantsara ny Kristy eo anivony ny andavanandrom-piainantsika any amin'ny adidinao zay atrehanao any amin'ny asa velotenanao dia ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky anao tsy miova ny valeranao ry mpanompon'Andriamanitra apetraka Andriamanitra amin'ny sitrapony anao handeha araka ny fanahainy anao taridalana anao ny tompo raha feziko zay rehetra nambarako teto zay dia zao ny voalaza ny soratra masina ny mpanompon'Andriamanitra zay asahany tompo dia zao mpanompo no tendren'Andriamanitra io mpanompo no fidin'Andriamanitra ianao mpanompo natson'Andriamanitra ianao mpanompo tantanan'Andriamanitra ianao ary mpanompo zay asany fanan'Andriamanitra io dia ianao zany manana fanetretena ianao manaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao ary hoentin'Andriamanitra araka ny sitrapony ianao ny fiainanao dia fiainan'Andriamanitra ary ataony mandeha amin'izay sehitraky ny fony izany mpanompony zany lazao ary le namanao akaikinao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao any tsy miova ny valeranao entin'Andriamanitra araka ny sitrapony ianao taovy an'izany izy averintsika ary zay tenen'ny pastera mpanompon'Andriamanitra ianao tantanan'Andriamanitra ianao entiny araka ny sitrapony ianao apetrany ao amin'ny fanahiny apetrany ao aminao ny fanahiny voafidy ianao mpanetry tena ianao manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao mitory ny filazantsara amin'ny rahalanao ianao amen manoloana izany sitrapon'Andriamanitra nambara tamin'ny toriteny izany ry havana dia mahatsapa isika fa tsy nahatanteraka izany nanota teo anatrehan'Andriamanitra isika koa dia hivavaka hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka isika ry tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mampafantatra anay ny amin'ny sitraponao izay tokony ataonay ankehitriny anefa izay dia mahatsapa fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany nampahafantarinao anay teo fa mpanomponao zahay tantananao zahay ary ianao mihitsy no niantso sy nifidy anay ho mpanomponao miasa amin'ny fanahinao ianao ary tianao zahay hoe hanatanteraka ny sitraponao nampahafantarinao anay teto fa tsy miova ny santanay eo anatrehanao manoloana izany efa tompo dia mahatsiaro izay fa tsy tanteraka teo anatrehanao miova ovy izahay betsaka ireo raha tsy nataonay tsaraka ny sitraponao nampalahelo anao tompo mamindrafo aminay tsy ho avy antsomarina ianao tompo fa ny mpanonta hibebaka ho amanantona anao amin'ny fanetretena izay ankehitriny diovy izay dia dio sasao madio izahay ho afa-pahotana tompo
mamindra fo aminay amelany elokay ary valio ny vavakay. Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra masina, Andriamanitra mpamindra fo, koa izany indrindra no asahinay mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Dia mino izay Tompo, fahamaly ny vavakay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Malala raha mipifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo Andriamantsika, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary horainareo aho, ary anareo zanako lahy sy zanako vavy, hoy Jehovah Tsotoa. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy, ny lalàny fanainaina no nahavaka antsika tamin'ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana. Ho ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa voavelany elokareo ary amin'izao sisa izao dia aza manota itsony. Amen. Sambatra ny olo izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olo izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ni
mbola voavela eloko ary hafana dia samy manambarany finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Koa aoka isika hiaraka anaiky sanambara ny fanekemponina kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekemponona fahaefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika. Hiaraka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaikitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Tsy araka ny teny nataony Andre hoe efa nahita ny Mesia izahay. Tsy araka ny teny nataony Natanaela hoe Raby eo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Tsy araka ny teny nataony Samaritanina hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Tsy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia hira ny atoko-pihira.
tonga eo amin'ny asa fahavolombelona isika izao a ka angatahana ny tompon'andraikitra mba hanao ny fampianarana dia ny fikambana mpiasa amin'ny fahasalamana izany. dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarahaba ny atopira mainty milaly. Andriamanitra ne hanampy anareo amin'ny asa fitona izay ho ataonareo. Ny fampianarana ao ataontsika androany dia mikasika ny tandremana tokony ataontsika amin'ny fotsika. Mialohan'izany dia andehantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko fahaefatra. Ohabolana toko fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo. Ohabolana toko fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no eviany aina. Arak'izany dia mikasika ny fotsika no tiana ho ampitaina amintsika androany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia tia miangavy antsika hoe aoka mba hitandrina fa mandidy antsika tandremo. Tokony hitandrina ny fotsika izany isika tsirairay avy. Inona ary ny tokony ho tandremantsika? Misy zavatra dimy tokony ho tandremantsika mikasika ny fotsika satria ny fotsika izany ny fototry ny aintsika. Misy tarehimarika anankitelo omena antsika 0530 aotra 530. Ny aotra dia midika hoe 0 tabaka et alcool. Eto dia mankasitraka ny sampana vokovomanga izay efa mampianatra antsika amin'izany fitandreman-teny izany. Tsy misy izany paraky sy sigara, tsy misy toaka, zava-pisotro misy alcool. Ny faharoa, ny 5 na ny 10 dia karazana legioma sy fruits, izany hoe voankazo sy legioma izany 10 tokony ho sakafoantsika isan'andro. Sakafo voalanjalanja izany no hohanintsika isan'andro. Maintsy ampidirina izany ny karazana voankazo sy legioma 10 ao anatin'ny sakafontsika isan'andro. Sakafo tsy atao be sira. Ahena ny sira tsy hohanina ny matavy be avy amin'ny biby fa ampirisihana kosa ny fihinanana menaka avy amin'ny zavamaniry. 30 minitra indray izany dikan'ilay hoe 30. 30 minitra mampiasa vatana, asa fampiasam-batana. Amin'ny teny frantsay hoe activité physique régulier izay mifanaraka amin'ny toe-batana tsirairay azo vavana izany fampiasam-batana izany. Tsotra ho an'ny olona rehetra ny fandehana tongotra, ny fitaingenana bisikileta, ho an'izay matanjaka izany manao hazakazaka kely. Dia zavatra ialana amin'ny fiainantsika andavanandro koa tsika efa tratra n'ity rotorotom-piainana ity dia nalalana kely tokony vitantsika ditongotra ary dia andehanantsika tomobily. Aoka re mba andehanana tongotra izay lalana akaiky dia raha miakatra etage tsika, miakatra ambony rihana izany ny ambony rihana iray na roa dia mba tsy andehanana ascenseur fa andehanana tongotra. Dia fahaefatra, mila misotro rano ny olona tsirairay. Raha te ho salama tsara, rano tsotra fa tsy kafe, tsy dité, tsy jus. Farafahakeliny 2 litatra fa ny tena tsara izany 2 litatra sy tapany isan'andro. Dia fahadimy, tsoroana ny rarin-tsaina, stress hozy izy ny vazaha. Zavatra betsaka mantsy izao nefa manahirana amin'ny fiainantsika rotorotom-piainana andavanandro. Nefa azontsika ialana izany. Ny activité physique ohatra dia efa manala antsika an'izany.
afaka manao koa tsika le amin'ny teny frantsay moa hoe respiration profonde, miaina lalina zany tsika, fomba fiainana afaka ataony olon-drehetra mandritra ny 10 minitra itelo isan'andro, foana betsaka, lalina zany ny rivotra avy eto amin'ny orona dia avoaka avy eo amin'ny vava, 10 minitra itelo isan'andro no anaovana amin'izay. Dia mila miala voly kely ianao, mamaky boky, na indray mandisa-kerinandro mijery expo, mijery varotra fampisehoana zany, mamaky boky mahasoa. Ary ny tena lehibe indrindra koa ny torimaso tsy atao ambany zavatra, tsy miaritra mijery télé mandritra ny amin'ny 12 alina vao atory ohatra, fa mba matory ianao farafahakeliny adiny 9 isaky ny alina. Raha voatandriny izay rehetrarehetra izay manana fo ara-dalantsika. Fa ho an'ny zokiolona efa mihoatra ny 40 taona kosa na 50 taona dia tsara raha manatona mpitsabo, manao consultation moa zany, manao fizahanany amin'ny dokotera indray mandeha isan-taona. Dia anamafisantsika n'le hisoroana ny stress koa zany tokony manao tezitezitra amin'ny zavatra tsisy dikany, mila manana fotony, mahay mandanjalanja ny zavatra miseho, manana fo mahay miatrika ny zavatra miseho tsika. Dia entintsika maka fianarana ho an'izany ho an'ny ten'Andriamanitra amin'ny fitonian'ny fotsika, dia jerentsika eo amin'ny ohabolana toko 5:12. Ohabolana toko 5:12 andiny 17:12 sy ny ohabolana toko 17:12 andiny 12:20. Ohabolana toko 5:12 andiny 17:12, ohabolana toko 17:12 andiny 12:20, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Dia izany fampianarana tsotra izany atao amin'ny anaran'i Jesosy, ary mba ho fiainantsika isan'andro araka ny tonteny teo fiainana andavanandrontsika. Nahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Andeha hiroso amin'ny vavaka fangatahana isika ray avana ankehitriny, angatao amin'Andriamanitra izay etaetanao, izay fanarinao lazao amin'Andriamanitra, fa mpamaly vavaka izy, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay fa Andriamanitra azo iankinana ianao, Andriamanitra azo ianteherana ianao. Manana an'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ianao no azonay angatahana, ary ianao dia mpamaly vavaka. Afaka manomiana izay rehetra angatahana ianao. Ko ankehitriny izay dia mangataka aminao. Ahoreno aty anatinay ny finoana sy ny fanantenana ianao. Izahay izay efa nanaiky anao ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanay. Dia ankehitriny izay dia manavao izany fanoloran-tenanay izany ho anao. Tompo, tianay raha ianao mihitsy no monina aty anatin'ny fonay. Tianay raha ianao no lohalalanay sy fotilalanay mandritra ny androm-piainanay rehetra. Tianay raha ianao no ho tomponay sy mpanjakanay, ary tena onona ty anatina tanteraka tokoa. Tompo, raha ny herin'ny tenanay dia tsy havita anatanteraka ny sitraponao zahay, na dia mitonona ho mpanomponao aza. Koa ilay fainainao masina, Tompo, no ampitoera aty anatinay, ary ampianary koa zahay anaiky ho tarian'izany fainainao masina izany, fa tsy andeha irery zahay fa hiaraka aminao mandrakariva. Ankehitriny izay, Tompo, dia mitondra ambavaka ny fiainan'izao fiangonana izao. Maro ireo asa izay kasain'ny fiangonana ho tanterahana. Tompo, akinina feno eo am-pelotananao izany.
ianao no anatanteraka fanenay dia fikasana fotsiny ihany. Esory ireo sakatsakana izay manelingelina, izay mety tsy ahafahana manatanteraka izany. Aoka ianao Jesosy no hiasa manan-kery, fa raha miasa ianao dia tsy misy mahasakana. Mivavaka izay ho an'ny kristianina tsirairay avy, manana ny manahirana avy, manana manahirana azy avy ny tsirairay avy. Ianao no mahafantatra izany. Valio ny vavaky ny mpanomponao Jesosy, tanterao ny fanariny ao ireo marary. Efa nitondra ny rofinay, efa nitondra ny aretinay teo ambony azy fijaliana ianao. Ianao Jesosy no hanafaka, satria ny tenao dia milaza fa raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Io ireo tompon'andraikitra rehetra eto anivon'izao fiangonana izao, ireo mpiangonana, ireo tompon'andraikitra rehetra ny amin'ny sampana tsirairay avy, ireo mpikambana rehetra anatin'ireny sampana ireny. Ianao Tompo no ampahery azy ireny amin'ny asa sarotra izay tanterahiny. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny fiainana andavanandro. Omeo anay izay rehetra tokony ho anay, ary aro-tsay aminay ny fiadananao, ny fahasoavanao izay ampy mizara ho anay tsirairay avy. Vavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, io izany fiangonana izany mba tena hitoro-marina anao Jesosy Kristy, ny tompon'andraikitra rehetra, ao amin'ny mpiandraikitra foibe, ny mpitandrina, ny any amin'ny fitandremana tsirairay avy. Io ary ianao no aoka hotoriny. Ny firenenay koa dia kinina feno am-pelotananao. Ianao no hanala ny fahasahiranana, ianao no hampanjaka ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana. Dia aoka Tompo, ny vahoaka malagasy rehetra mba hitodika aminao, ampafantaro azy fa ao aminao irery ihany no misy ny maharitra mandrakizay. Aza velo hovariana sy hosondrina amin'izao fiainana izao ireo izay mbola tsy mahafantatra anao akory. Ny fainanao masina Tompo no angatahana hiasa amin'izy ireny ihany koa. Betsaka ny zavatra tiana angatahana aminao Tompo, mahatoky izay efa omenao anay izany. Ianao Jesosy Kristy no Tompo fiainanay, ary ankehitriny koa dia tsy adinonay mitondram-bavaka ny antoko-pihira mainto milaly. Io ny asa fitoriana, ny filazantsaranao izay tanterahan'izy ireo. Ianao no anatanteraka ireo tetikasa rehetra izay kasainy ho tanterahana. Ampahery azy ireo hatrany ianao, ary ampahomby azy amin'ny asa rehetra izay ataony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany, ary mahafaly anay manambatra izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra izay manao hoe Ray anay izay any an-danitra. Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Hoe ny ny anasaza ao anay, ary mamilany elokay, tahaka naminasay miloka taminay. Aza mitondra ny fakapana, manafahana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Sao dia anao ny hirany ny atoko-pihira.
Zaho dia tonga amin'ny fiarabanany atoko piramaity milala isika. Anao ny hirany izy ireo dia aorian'izay dia tsangana etỳ anoloana ny birao andray fitenenana ary warabain'ny fiangonana. Amin'izany fitoriana ataonay izany dia anio amin'ny 3 ora zao izahay dia anatanteraka concert. Efa teneniny sekretera fiangonana ihany tamin'ny herin'ny androany izany concert ho tanterahanay izany, fa miaraka amin'ny poisson de mer izany. Tsy ny poisson de mer araka ny voalaza no anao concert, ohatrany hoe gâteau concert, tsy ny gâteau no anao concert fa ny antoko-pihira no anatanteraka izany. Misy billet efa namidy any amintsika any 5,000 ny vidiny. Izany dia etitsika takalon'izay rehefa miditra atontsika amin'ny hariva dia mahazo anatin'ny barquette misy trondro